marina tokoa fa raha zao fitsiketsehana vava raha ataon'ny sainisy ny asasi zao a dia mampisoa fahavoloana zany ny institution fa irosy makany amin'ny fifidianana fonds république ho anay manokana dia matsapy zay fa sarotra rehetrarehetana hoe irosy anao fifidianana atsika nefa firenena iverina fa mandala ny démocratie nefa ny mpanohatra tam'izao mbola tarapetraka mazava zany fa fifidianana manahoana no eritreretina ho atao eto Madagasikara voizina le hoe fifidianana ekeny rehetra fifidianana ao anatin'ny fangararana tanteraka fifidianana tsy faniritriana sarotra ny eritreretana amin'izay satria ny mpanohatra eny mbola tsy tarapetraka na dia voalaza amin'ny lalam-pandrenana amin'ny article 14 zany misy ny 7e vice-président zay lehibe ao an'ny lehibe ny mpanohatra io matraky tena androany dia mbola tsy tafapetraka zany lehibe ny mpanohatra zany izay an'ivo mpanohatra dia nanao an'izao hoe comme un accord iroana vita congrès national ny tenanay dia tafapetraka tao anatin'izany comme un accord zany no lehibe ny mpanohatra ny andrasana zany dia ny fametrahana an'izay lehibe ny mpanohatra amina fo officialy andray ny toerana eo anivony ny assemblée nationale andray ny toerana zay septième vice-président eo dia miandry ny fifampazakana zay satria tsy azo eritreretana zany hoe anao fifidianana tsy misy solotena mpanohatra eo anivony fahafanam-panolanana tsy azo eritreretana koa zany hoe hikarakara fifidianana ny gouvernement nefa dia tsy ahitana mpanohatra na dia ray zao anatin'izany gouvernement de consensus zay akilasiana hoe gouvernement de consensus sarotsarona satria ny ACC dia nilaza tamin'ny 7 septembre 2016 dia nanao avis ny ACC hoe misy ny extra parlementaire opposant ka raha misy ny extra parlementaire opposant aizana zany misy ny diatanany mpanohatra eo anivony zany gouvernement de consensus sarotsarona zany ny maparany efa nyteny mapara hoe zay ozy tsy mpanohatra fa zay no nametraka an'io fa toy aminay kosa ny zavatra tsy mety ataon'ny mpanohatra toraka zany any koa ny mitima zay tsy mpanohatra satria ny mpanohatra aminay dia ireo voasoratra anarina eo anivony ministère pia na hoe ministère de l'intérieur ka reo anankiroa voalaza reo dia tsy ao anatin'izany tsy inscrit ao anatin'izany ministère ny intérieur zany zay voalaza ny article 2 amin'ny chef de l'opposition ny teny aviana dia hoe irosy zany tsika amina fifidianana zay fifidianana tsy ahitana mpanohatra na dia ray ary misy eny dia tsy solotena mpanohatra nefa voalaza ao anatin'ny chef de l'opposition zay loi 2011-013 ary amin'ny article 16 alinéa 10 dia mametraka tsara hoe le droit de proposer chef de l'opposition zany le droit de proposer la nomination de 3 membres au sein de la commission nationale indépendante hitantsika ao anatin'ny senity zany solotena mpanohatra anankitelo zany dia hitantsika amin'izany fa ity firenena ty zany ny firenena voalohany eran'izao tontolo zao andeha irosy sanatriany zany ka hoe handeha irosy hanao fifidianana tsy nahitana mpanohatra na dia ray ary tsy nahitana solotena mpanohatra io fifanapaharolalana nantrosy ny directeur ratsaka izay ve nandeha eritreretintsika atao eto amin'ny tany sy fanjakana mino kosa angamany fa tsy irosy makana amin'izany tsika fa raha ny fahitanay azy dia fa mirosy makana amin'ny fanarahan-dalàna ny fifanapazakana ka mieritreritra zay zany zay tsy mieritreritra zany zay tokony apetraka tsy hoela zany hoe lehibe ny mpanohatra eo anivony fahifanam-panolalana zany zay efa tafapetraka moa zany nisy ny comme un accord zay nitanterana tamin'ny 18 juillet 2011 teo atao amin'ny résidence lantana atao Mamasina zay natrehana huissier natrehana juriste natrehana administrateur civil zay miasa eo anivony ministère intérieur zay kilasiana observateur izy tao anatin'izany ka tenanay moa zany no tafapetraka tao anatin'izany hoe comme un accord tao aoriana ny fipetrahandraisina am'izay hoe nalaina ny article 2 de l'opposition nalaina ny article 3 sy ny article 6 zay ny fomba nametrahana azy ka mieritreritra zany zay anairany article mpazakana hoe
sao dia tokony orosa amin'izay tsika ametaka amin'izay fametrahana judiciaire ny lehibe mpandraotra anaovana assemblée nationale dia manana anjara famavitrika zany lehibe mpandraotra